Njoro ary nampahafantarina ny rehetra ny fisian'ilay fikambanana vahoaka mijoro na ny FIMAMI mitondra ny fomba fijery ny avy hatrany izy ireo mahakasika ny zava-misy eto Madagasikara. Tsy manaiky atao fitaovana amin'ny fakana fitondrana fotsiny intsony sy ny vahoaka hoy ny biraom-pitatana ny fikambanana vahoaka mijoro na ny FIMAMI. Nivotsy zany sy nandritra ny fahampahafantarany tampombo ofisialy ny fikambanana tetsy Ampefiloha. Le fikambanana manana tanjona. Voalohany indrindra aloha le tanjona dia miaro ny fitondrana filoha tarihin'ny filoha dia rajonary mampianina. Faharoa dia mitondra ny etaetan'ny vahoaka eo amin'ny fanjakana, eo anatrehan'ny fanjakana, ohatra hoe sécurité, fanomezana asa ny tanora sy ny rehetrarehetra. Ary ny farany dia mitondra ny etaetan'ny vahoaka mihitsy zany satria hita fa ity fitondrana ity dia fitondrana fitim-bahoaka andaran-dalàna tsara nanatanterana fifidianana. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa tokony hanana anjara amin'ireny tetika asa-panjakana ireny ny FIMAMI ary nampiseho fahavonona ny hitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana ny firenena. Misy ny fandarana asa mikasika ny fampiofanana arak'asa maimaimpona omena mpikambana ao amin'ny FIMAMI.